Afa mbola hijanona amin'ny baolina kitra ihany aloha tsika hatreto afa ny baolina kitra lalaovina eny amin'ny fasika indray ny beach soccer izay hena afana anitany Vatomandry tany tamin'ny farany herinandro baka iny. Marina tokoa zany namana Molatina satria dia azo lazaina fa tafapetraka tanteraka ao amin'ny tanànan'ny Vatomandry ity baolina kitra ambony fasika ity na ny beach soccer izany izay tafiditra any amin'ireo tanora any toerana fiambanana Dola Beach dia nikarakara izay faninanana izay nandritra ny fetin'ny Pasika iny. Tafapetraka tanteraka any amin'ny tanànan'ny Vatomandry ny lalao baolina kitra lalaovina ambony fasika na ny beach soccer. Nandritra ny faran'ny herinandron'ny Pasika teo anatin'ny festival Dola Beach dia naoraka teto Vatomandry ny hetsika ara-panatanjahantena ka isan'izany ny beach soccer. Azakazaka ambony fasika rally beach, ny azakazaka anaty gony ary ny moraingy. Teo amin'ny faninanana ho an'ny beach soccer ary dia fokontany 200 nandray anjara tamin'ny lalao baolina kitra ho an'ny sokajy lehilahy. Ny ekipan'ny Maro Fototra manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny fokontanina Mpandranety manao akanjo maitso no niatrika ny lalao famaranana. Ny ekipan'ny Maro Fototra no nahazo ny larina voalohany rehefa nandresy ny fokontanina Mpandranety tamin'ny isa 9-3. Azo lazaina fa manana mpilalao mahafehy tsara ny beach soccer i Vatomandry ho an'ny sokajy lehilahy. Teo amin'ny fiadiana ny tompontakan'ny Madagasikara ny taona 2024 dia laharana faharoa no nisy ny ekipan'ny Vatomandry. Samy naneo ny fahitany iny lalao famaranana iny ary ny kapiteny Rotota. Nisy tombony kokoa zay satria ara-teknika zany zay fa avy avo par rapport amin'ny adversaire. Dia ny voniny ara-teknika zany le adversaire fa tsy ara-fizika. Manao fahitanao an'le beach soccer Vatomandry. Zany hoe seka presque nirona amin'ny beach soccer avokoa zany zera klasika te Vatomandry. Pro be zany foot beach aminay aty. Aiza fanomanana ny championnat de Madagascar zany ho an'ny zany hoe fandraisina teto zany dia resy tamin'ny finaliste zany zay dia hiezaka zany zay sady homana lolo kokoa afehitrena zany amin'ny taona ho avy. Le famaranandroana aloha zany mety aloha fa zareo koa moa zany fa nisy efa national presque efa bien entraîné aby sy fa nenene zany olona eo ihany zany zay mba hoe namanjareo mba national zany amin'ny antony fa mety zany fa magnaraka zay manarina raha inona tena hitanao hoe lesoka zao anareo androany tamin'le resaka marquage aloha zany neneny tena remise le soutien amin'ny défense zany champ zany nenene ka. Manao ahoana ny fahitanao an'le beach soccer eto tanànan'ny Vatomandry? Eto aloha zany zao efa mandeha tsara efa mirobiroby misy zany le beach soccer ary efa presque jiaby zany efa magnandala le beach soccer daholo zany Vatomandry zao le football le joueur jiaby eto zany magnandala daholo fa mivoaka satria zay zao efa misy efa nandeha tany Tamorondava nisy national nato teto Vatomandry efa vice champion Vatomandry efa misy fisokafany zany zao beach soccer Vatomandry. Ny vokatra teo amin'ny vehivavy kosa izay nisy mpandray anjara efatra dia ny ekipan'ny Tanambao manao akanjo mena amin'ny sary no laharana voalohany rehefa nandresy ny ekipan'ny Tanambahiny tamin'ny 12-2. Azo lazaina fa manana ny toerany ihany koa eto Vatomandry ny tovovavin'ny Tanambao raha ity beach soccer ity. Lalao beach soccer aloha tena ankafizin'le ekipa Tanambao tena ankafiziny aloha ary mifankatitrokolo zareo amin'ny tena amin'ny lalao beach soccer. Ary mpanentana koa efa manomboka mihesikesika amin'izao. Ianao ve nianatra manokana momba amin'ny beach soccer mampianatra ny ankizy ireto sa ahoana fomba nahafahanao nampita an'le fahaizana tany amin'le mampianatra an'le beach soccer? Izy aloha tsy nianatra fa mahita taon'le zoky teo aloha dia le zokinay mantsy nampianatra ny manana joueur dia taminazy zany nahafahako mampita le fahaizana aminjareo. Hitanao hoe tsy dia sarotra ve mampita an'le izy ho an'ny tovovavy eto Vatomandry? Sarotra ihany aloha fa miezaka ny tena rehefa hitondra tanora mitovy amin'ny tena dia miezaka. Firy taona zao no nisin'ireto le ekipanao reto? Dimy taona aloha. Mety ny hoe
andray faninanana ivelany Vatomandry ve nareo sa mbola eto ihany aloha? Amin'izao aloha mbola eto ihany fa any amin'ny Sabosy aloha sy beach soccer izy fa déplacement foot 11 classique zany amin'ny Sabosy zareo mandeha any Ilaka Est. Ho an'ny ekipan'ny Tanambahiny kosa dia hita ho manana ny hoaviny satria mbola ireo ankizy mpianatra manodidina ny 420 teo eo izy ireo nefa dia efa nahavita dingina lehibe sady ary efa mahafehy ny beach soccer. Teo amin'ny fahaizana miazakazaka ambony fasika kosa izay natsony fikambanana Dola Beach hoe Rally Beach dia nahitana mpandray anjara 20 no niazakazaka 100 metatra teo ambonin'izany fasika izany ka toy izao no nahazo ny ilarana voalohany. Ho an'ny Skajela dia i Max avy ny Antanambony voalohany, faharoa i Terry Paul avy ny Vohitsara ary fahatelo dia i Frank avy any amin'ny Fokotany Marifototra. Teo amin'ny azakazaka ambony fasika izay amin'ny fasokajy zazavavy dia voalohany i Clonita, faharoa i Faneva ary fahatelo i Kazina. Teo amin'ny azakazaka anaty gony kosa indray mbola teo ambony fasika ihany dia 12 metatra indray ny alaviran-dalana any faninanana. Mila fahaizana ihany koa ity azakazaka ambony fasika ity ka nahazo ny larana voalohany ary teo amin'ny Sokajy lehilahy i Tolotra avy eo Bazary be, faharoa i Marla avy any Tanambahiny, fahatelo i Jean Julio avy eo Marifototra. Teo amin'ny vehivavy kosa dia ny voalohany i Francia avy any Ampasimandrevo ary faharoa i Franklin avy eo amin'ny Centreville ary fahatelo i Clonita avy any Ambandranety.